Entra ny polisy munisipaly amin'ny fanaramaso sy ny fisavana reo fiara fitateram-bahoaka toy ny bajaj, ny bus eto atapy-tanàna ny Mahajanga amin'ny fampanarahan-dalàna, indrindra fa amin'ny taratasy nanaovana ny famendrahana ny fiarakodia sy ny kojakoja miaraka aminy. Hita nandritra nyty hetsika ity fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo mpamily. Marobe zany reo tsy nahavita namerina ary misy ny tsy nanao mihitsy zany am'le fanondrana DPT na ny désinfectant. De araka ny lalàna misy moa zany izay mbola nitazomina ihany ny lalàna nabokany préfet le hoe forera 5 andro. Fa ao anatin'izay zany dia mbola maro ihany koa ireo bajaj, indrindra fa ny bajaj izay tsisy taratasy mihitsy na permis ara misy chauffeur tsy manana permis mihitsy fa dia mandeha dahoara am'izao. Eo ihany koa ny photocopie, mbola mampiasa permis photocopie zany zareo rehefa reny tsy azo atao intsony zany. Sanasara am'izay zany ny zava-misy ka le resaka défaut de présentation de papier zany lasa voatery zany lasa forera 10 andro, au lieu n'izy tokony 5 andro zany lasa mitombo koa zany le forera lasa 10 andro. Ho an'ny désinfectant manokana zany 5 andro, fa raha ohatra ka tsy ara-dalàna ny papier zany dia lasa mitombo ndray. Faharoa manaraka an'izay amin'ny bajaj indrindra eto atapy-tanànan'ny Mahajanga, maro be ireo bajaj mbola tsy vita mutation. Misy efa nazon'ny olona fanondroa le raha, mbola tsy vita mutation mihitsy zany, nefa efa olona roa zany nividy azy. Misy ohatran'izay zany presque lesiko amin'ireo fitaterana eto atapy-tanànan'ny Mahajanga. Nampitsahivy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy munisipaly teto ny lalàna mifehy ny fitaterana sy ny fitondrana fiarakodia, moto ary bisikileta. Ny chauffeur zany tsy maintsy 2 taona miakatra, permis plus de 1 an, zany hoe permis zany azo herintaona mialoha, dia tsy maintsy manao visite médicale ilay chauffeur, ary ny permis zany mifanaraka amin'le tomobile hoentiny. Zay zany no ampiasainy. Manaraka izany ihany koa eto Mahajanga dia hitantsika fa efa tena daboraraka mihitsy le resaka jiro. Misy posy zany tsisy jiro amin'ny alina, misy bisikileta zany tsisy jiro rehefa mandeha alina reny. Eto zay dia efa manentana sady manamafy oka reny mba asiana jiro zany reny fitaovam-pitaterana reny. Manaraka an'izay ihany koa mikasika ny resaka bisikileta sy ny moto, zany hoe ny bisikileta zany raha ao anatin'ny lalàna zany dia zaza mihoatra ny 14 taona zany ny tokony hitondra azy zany, eo amin'ny mpianatra sy ny sisa zany. Zay zany ny lalàna misy 14 taona miakatra. Sahala amin'izay ihany koa ny moto latsaka ny 50cc zany dia afaka mitondra zany ny zaza 14 taona miakatra. Fa ny mahery ny 50cc indray zany zaza 19 taona miakatra zany dia efa afaka maka permis de conduire. Marina fa raha ho an'ny famendrahana fanafody amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny dia tsy tokony hoatra ny 2.70 ora izany. Aorinan'io tokony efa miverina mamendraka indray ny mpitatitra iray. Raha tsy izany mantsy dia azo vinavinaina fa mety efa hifindra indray ny aretina amin'ireny fitaovam-pitaterana ireny. Natao izao hetsika izao ho fampanarahan-dalàna ny rehetra mba hialana amin'ny fiparitahan'ny aretina coronavirus.